Taranja azakazaka fiarakodia andray ny fedinan'ny tompotakany Afrika dingana fahavalo amin'izany faninana zany I Madagasikara ka ny 7-8 novambra zao no tanterahana izany faninanana izany noraisin'ny filoham-pirenena malagasy R Rajaonarimampianina ary teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha zareo avy eo amin'ny federasiona sy ireo mpanamory malagasy. Ho tanterahany eto Madagasikara ny 7-8 novambra ho avy izao ny dingana fahavalo amin'ny fedinan'ny tompotakany Afrika eo amin'ny azakazaka fiarakodia sady tafiditra ihany koa ao amin'ny fedinan'ny tompotakany Madagasikara ho an'ny mpiazakazaka malagasy. Fifaninanana goavana arak'izany no raisin'ny federasiona. Nisy moa atoandro teo ary dia noraisin'ny filoham-pirenena R Rajaonarimampianina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ry zareo avy eo amin'ny federasiona sy ireo mpanamory malagasy handray anjara amin'ity faninanana ity. Mavesatra ny fandaniana hoe Andriamatoa Jimira Kotovringa filohan'ny federasiona ny taranja azakazaka fiarakodia koa mila tohana avy amin'ny fanjakana izahay. Tsy ny ambamba kosa ny filoham-pirenena fa dia nanambara avy hatrany tamin'ny federasiona fa mendrika ho tohanana avokoa ny fanatanjahantana rehetra amin'ny fiatrehana lalao iraisam-pirenena satria voninahitry Madagasikara no arovana. Ampy ny federasiona arak'izay azo atao araka izany ny fanjakana amin'ny fandraisantsika ity dingana fahavalo amin'ny fedinan'ny tompotakany Afrika ity. Ny federasionn'ny sport automobile moa zany dia andray ny 35e rallye international de Madagascar amin'ny fahafito, fahavalo ary fahasivy volana novambra ho avy zao. Somary sahirakirana kely dia karakarana zany ny federasionna satria maro ireo olana izay nitranga sy misy moa izay seho nisy tao anatin'ny eto amin'ny firenentsika dia mpanohana rehetrarehetra somary niembotra kely kanefa moa ny federasionna dia efa ray moa zany hoe tsy maintsy atao ary fitaina ny tanterahana le rallye. Dia izay moa no nanantonana ny ray aman-dreny ny filoha R Rajaonarimampianina ary nangatahana ny fanampiana araky ny hitantsika moa izy tena metoky izany fanohana ny sport automobile ary nampafantatra ihany koa azy ny zavatra rehetrarehetra olana misy eo amin'ny federasionna ny sport auto. Raha miverina kely amin'ny 35e rallye international ny mpifaninana zany izy mpifaninana roa ho avy eto Madagasikara ary efa tonga moa ny tomobile ny ankehitriny dia ivoarianina anankiray izay atao hoe Gary Change izay mitarika ny championnat africain de rallye dia ny faharoa Mohamed Essa Zambia izay eto Madagasikara zany no voahositra ny tokondaka ny rallye africaine. Mihitsy sy manantenitsika fa reo pilote izay hitantsika teo dia tsy ho latsa-danja amin'izany ny zavatra no ataony fa dia fisy faninanana afinaritra ho hitantsika amin'ity ndray mitoraka ity. Mirefy fireo ny alaviran'ny lalana dia misy épreuve spéciale fireo ohatrany hoe ny fizotry le fanana amin'ny akapobeany zany. Ny isan'ny épreuve spéciale dia 9 ny firefiny aravilan'ny lalana eo amin'ny 700 km. Ny fisotran'ny fifaninanana zany dia ny zoma fahafito dia miainga avy eo amin'ny palais des sports Mahamasina dia makany Bevalala dia ny verina ao palais des sports Mahamasina ihany zany ny ariva. Ny asabotsy indray dia miainga avy eo amin'ny palais des sports dia makany amin'ny Anjeva izay isy ny parc de réparation ary manodidina Anjeva misy spécial anakefatra anankitelo moa efa mahazatra ihany efa mahazatra ny pilotentsika kanefa misy anankiray izay vao tamin'ity taon'ity nisokafana zany io lalana io fa mbola tsy nale mihitsy izay manomboka avy eto Androroro izy mandalo iny Tsiafa ary miverina ao Katinandreny. Le lalana io dia isorana ihany koa ireo mpanohana ny ministre ny asa vavety izay nanohana ny federasionna satria dia natao tanteraka naverina tanteraka namboarina io lalana anankiray io ary mino sy manantena fa ao amin'io lalana io mety ahitantsika ny fiovana ity rallye ity. Lalana mirefy 700 km izay misy faninanana manokana épreuve spéciale 9 tsy maintsy fitain'ny mpifaninana mandritra ny 3 andro. Ny zoma 7 novambra no anomboka ny faninanana izay ainga etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ka hiazo any Bevalala ka hiverina etsy Mahamasina ihany mandritra io andro voalohany io.
Eo amin'ny andro faharoa dia Iazo Nanjeva indray ny mpifaninana izay hiatrika ny fananana manokana miisa 2. Hiavaka ity fandalovana Ananjeva ity satria misy lalana sambany vao nampiasaina amin'izao fidinina ny tompon-dakany Afrika izao sy ny andehanan'ny mpiazakazaka malagasy. Na izany aza nefa dia vonona ny mpandray anjara malagasy hiatrika ny Afrikanina amin'ity andihan'ny fahavalo amin'ny fidinina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja